Mirabantsika rehetra indray ry havana izay manaraka izao fampianarana izao. Hivavaka isika mialohan'ny handraisantsika ny fampianarana. Andriamanitra ray zanaka fanahy-masonao misaotra anao izay amin'ity fotoana ity, izay ahafahana indray miombona aminao ao anatin'izao fampianarana izao. Ianao fanahy-masina no angatahana mba hameno anay tsirairay avy, mba hahaizana indray mandray ny aina avy amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fampianarana ry havana izay ho arahantsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy ka nino. Na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy ka nino. Ny zava-misy ry havana amin'ny izao fotoana anaovana ny fampianarana izao eto Antananarivo dia vao herinandro izay no nisy andro ratsy nandalo, ary nandritra izay fandalovan'ny andro ratsy izay dia nisy ny tondra-drano sy rotsakorana be dia be. Ny alohan'izay tondra-drano sy rotsakorana be dia be izay indray dia nisy ny ahitany izay niteraka tsy fanjarian-tsakafo mosary ho an'olona betsaka tany amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara, ary afaka hitantsika tamin'ny fampahalalam-baovao samihafa manerana izao tontolo izao, izany hoe kere tany atsimon'i Madagasikara izany, tsy fisian-tsakafo noho ny haitany. Dia araka nambarako taminareo teo taorian'ny haitany dia nisy indray ny tondra-drano noho ny andro ratsy, ary amin'izao fotoana anaovana ny fampianarana izao dia mbola ao anaty tebotebo fatratra satria dia misy siklôna anankiray indray mandalo ny rivo-doza mitondra rotsakorana be dia be koa. Tafaresaka tamin'olona anankiray tamin'ny maraina dia izao no nanontaniako azy hoe manahoana ny any aminareo any, mpamboly olona ny fampiresahako io, mpamboly vary izy, ary ny voly vary eny an-tanimbary mory havana dia voly vary any anaty rano, ka rehefa misy ny rotsakorana be sy ny tondra-drano dia maty daholo ny any. Dia rehefa nanontany dia ozy amantsy azy hoe nanahoana ny tany aminareo tany dia hoinona valiny. Ny efa masaka tsy tratra nojinjaina dia ao anaty rano, ary ny faritra kely mba azo inketsaina kely indray dia niketsa vao natsatoka koa ao anaty rano. Dia tsy misy ninona fa ny inona mba azo andrasana sisa dia izay fanampian'Andriamanitra eo. Maro angambontsika ry havana no mitovy amin'izay namako ny fampiresaka tamiko izay. Tsy misy ninona fa ny sisa azo andrasana sisa dia izay omen'Andriamanitra eo. Hoy ny tenin'Andriamanitra nitsika ao amin'ny Abakoka 3:7, ny 5:7 ka hatramin'ny 7:9 manao hoe: fa na dia tsy mamontsy naza ny aviavy, ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala, ary tsy misy omby ao am-pahatra. Nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany, sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena. Jehovah tompo ny tanjako, ary manao ny tongotro ho toy ny an'ny dera vavy izy, ka mampandeha any amin'ny avonako. Izany teny izany dia teny nentin'ny mpaminany anankiray Abakoka. Nisy fisehon-javatra izay nahatonga faminaniana teo amin'ity mpaminany ity, faminaniana izay ambarany eo amin'ny 9 eo aloha fa tena nandreraka hatramin'ny taolany mihitsy, vizaka tanteraka izy, ohatran'ny vava hatramin'ny fahasalamany rehetra. Ary rehefa nahita izy ny loza hitranga amin'ny fireneny Israely izay fireneny noho ny fahatezeran'Andriamanitra. Loza hitranga satria izany fahatezeran'Andriamanitra izany koa dia lalana anankiray entin'Andriamanitra mampiseho ny heriny, entin'Andriamanitra mampiseho fa mamonjy izay mifikitra aminy izy, ary indrindra koa nefa ny manafay izay rehetra mihodina sy mivadika aminy. Mamonjy izay mifikitra aminy Andriamanitra dia hitantsika eo amin'ny toko fa eo amin'ny 13 misy hoe mivoaka hamonjy ny olonao ianao dia hamonjy ny voaositrao.
ny andiny faharoambe folo dia miteny hoe amin'ny fahatezeranao no antsahanao ny tany, amin'ny fahaviniranao no anososianao ny firenena, fa mivoaka hamonjy ny olonao ianao dia hamonjy ny voaositrao. Izany hoe na teo aza le fahitana hoe isy rotsakorana be na hitan'izay koa manko hiabakobaka amin'ny mpaminany, isy famalian'Andriamanitra, isy ngorongoro-tany, isy sahopotika, isy biby fiompo faty be dia be, fa na izay ara ny misy no ny fahadalan'ny olona dia ho an'ny olona kosa izay mifikitra amin'Andriamanitra dia mamonjy ny azy Andriamanitra. Raha miverina mijery ilay andinintsika ry havana dia na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy mosy voany ny voaloboka, na dia mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, na dia vonoina aza ny ondry eo amin'ny vala ary tsy misy omby eo am-pahatra, dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany. Raha ny mahazatra antsika amin'ny andavanandro dia tokony mba hoe ohatr'izao ilay andininy, manao hoe na rehefa mamontsina ny aviavy ka misy voany ny voaloboka ary tsy mandisy fanantenana ny oliva, mahavokatra hohanina ny saha ary betsaka ny ondry eo amin'ny vala ary feno omby eo am-pahatra, za dia hifaly amin'i Jehovah. Ohatrany hoe mifanohitra ilay toe-java-misy. Toe-java-misy ripaka ny biby fiompy rehetra, mandisy fanantenana daholo ny vary eny an-tsaha sy ny voly rehetra, nefa dia afaka mifaly eo amin'i Jehovah sy miravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena azy izay rehetra mino sy matoky azy. Koa ao anatin'izao fotoana iainantsika izao ry havana, mety hoe simba daholo ny volinao, rava ny fananana, ny enjeran'ny trano, tsy misy ninina izay antenaina. Ny orana mety mbola mikija asa, mety mbola be koa ny mpangalatra izay naka izay mba sisa niangana tany rehetra tany, raha eo amin'ny tontolo manodidina mivantana izay. Mety hoe nisy zavatra nampiazakazaka anao fatratra, nanorina sy nikarakara azy, nefa dia tsisy vokany, na izay mba vokatra nantenainao ny anjera-tampoka indray. Mety efa nisy asa anankiray na fotom-pivelomana anankiray mba efa nandanianao rondo samihafa nandrotsahanao vola betsaka, rava sy nanjavona tampoka teo. Indraindray mety hoe ny fahasalamanao koa arany, tsy hitanao tampotampoka teo dia nandao ny fahasalamana tonga ny aretina. Na eo aza ny toe-javatra be dia be ry havana dia teny amintsika ny tenin'Andriamanitra androany, fa izay ao amin'ny tompo dia omeny hery hafa kely mihitsiny, satria tena afaka miteny hoe na dia izany rehetrarehetra mandisy fanantenana izany aza, izaho dia mbola hifaly eo amin'i Jehovah sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena. Jehovah tompoko ny tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny andiera vavy izy, ka mampandeha any amin'ny avonako. Ahorony ao amin'i Jehovah ry havana ny fanantenantsika, fa ao aminy irery ihany, dia mahay mahary zavatra vaovao hatrany izy, mahay manorina izay rehetra efa rava izy, manolo izay rehetra ny heverinao fa lasana, mameno izay rehetra saina fa ho banga. Hamarana antsika izao fampianaran'izao ary. Ilay tenin'Andriamanitra nakantsika ny lohateny teo ao amin'ny Romana 4:7, ny 9:20. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza, dia nanantena ihany izy ka nino, mba ho rain'ny firenena maro, araka ny voalaza hoe ho tahaka izany taranakao. I Abrahama no ambary eto. I Abrahama ilay nomena teny fikasana fa hananjanaka ianao avy amin'io zanakao io hitahiana ny firenena rehetra ary ho taranaka maro izy io. I Abrahama izay efa tsy nieritreritra hiteraka intsony satria efa antitra izy ary efa antitra sy ny tsahajaza koa hisara havadiny. Na dia tsisy nanantenana intsony izany anataranaka aza dia nanantena izy ka nino, satria matoky fa izay tenenin'Andriamanitra dia hainy tanterahana koa. Ry havana miorena amin'ny finoanan'Andriamanitra, na eo ara izay potika, na eo ara izay very, fa Andriamanitra mahay mahary avy eo amin'ny tsy misy, ary rehefa miteny izy dia mahay mahatanteraka. Ho ilay teny tamintsika hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany, miadidy sy mikarakara antsika izy ry havana, dia miorena amin'ny fanantenana ao aminy. Betsaka izay mety mandisy fanantenana ny manodidina anao, saingy ao amin'ny tompo
tiasa matahotra fa miahanao izy naharenao a izy ny antom-pahavelomanao dia izy koa ny afarany lalanao matoky azy amen